fa eto Madagasikara amin'izay baolina kitra izay ihany mifanaraka amin'ny kanina ihany dia misy ilay fananana Orange Kitra izay niditra tamin'ny andro faharoa Omaly Sabotsy teny Bevalala ny fananana nanaraka akaiky izany kanina ho an'ny kitra orange izany ny namana Zakino Rakotomanana. Nitoka niditra tamin'ny andro faharoa ny Sabotsy teo teny amin'ny kianjan'ny Bevalala ilay fifananana baolina kitra karakarain'ny Ligue Nanalamanga sy ny Orange Madagasikara natao mba hampilalaovana ireo ankizy sokajy génération 2000 nampitondraina ny anarana Orange Kitra minikanina 7 taorian'izay andro roa voalohan'ny fifanitsanana isam-bondron'izay dia efa misy ny ekipa nahazo fandresena indronisesy ka efa tafitany amin'ny ampavalon-dalana. Isan'ireny ny ekipan'ny Garage Radom izay mitondra ny anaran'ny Ouganda, RMD mitondra ny anaran'ny Namibia, Les Élites mitondra ny anaran'ny Sénégal. Ankoatr'izay dia nisongadina tamin'ity andro faharoa ity ny fandresena tamin'ny satelon'ohatra azon'ny ekipa amin'ny 20 FC izay mitondra ny anaran'ny Cameroun nanoloana ny ekipan'ny Ouest Mananjary mitondra ny anaran'ny Guinée-Bissau. Toizao ary ireo vokatra rehetra ny 5 FC mitondra ny anaran'ny Kenya dia niondrika tamin'ny sarain'ohatra nanoloana ny ekipan'ny Les Élites mitondra ny anaran'ny Sénégal. Ny Garage Radom Ouganda naresy ny AS Mia RD Congo tamin'ny sarain'ohatra. Netfoot mitondra ny anarana Nigeria, ny Sarakady Sahala ohatran'ohatra tamin'ny ekipan'ny FC Nishi mitondra ny anaran'ny Burundi. Ny RMD Namibia nandresy ny FC Talon tamin'ny Aronohatra. Ity hitantsika amin'ny sary ity dia resin'ny ekipan'ny US Pro Academy mitondra ny anaran'ny Tunisie tamin'ny tokana rainohatra ny ekipan'ny Aerofoot Angola tamin'ny alalan'ity coup franc tsara petraka ity. Ny FC Kitana mitondra ny anaran'ny Côte d'Ivoire, ny Ravady Sahala samy tsy nisy nitokana nolona ny ekipan'ny FC 105 Maroc. Ny Saraka Sahala ihany koa ny CFTFC Mali sy ny Étoile Filante izay mitondra ny anaran'ny Mauritanie. Ny ekipan'ny Ariary FC na Ghana sy ny RFB Zamia Bena dia ny Saraka Sahala ohatran'ohatra ihany koa. Ny ekipan'ny Mi20 FC mitondra ny anaran'ny Cameroun dia nanamotsana ny ekipan'ny Ouest Mananjary mitondra ny anaran'ny Guinée-Bissau tamin'ny 3-0. Ny ekipan'ny GS3 mitondra ny anaran'ny Tanzanie sy ny FC Morarano Algérie dia ny Saraka Sahala ohatran'ohatra. Ny Mandrango Bato na Zimbabwe dia mbola ny Saraka Sahala ohatran'ohatra koa teo amin'ny fionany tamin'ny GS Morarano Egypte. Ary faran'ny ekipan'ny Sabnam na Guinée dia nandavo ny ekipan'ny AS Jeune Mada Madagasikara tamin'ny ronohatra. Andro ray izany sisa dia ho fantatra avokoa ireo ekipa hiakatra midingan'ny ampavalon-dalana amin'ity Orange Kitra minikanina 7 ity.